Miarabantsika ampiretan'nyrasana am'izao maraina izao miandatsaka bomba be androany, bomba be. Tsy de mpiteny matetika fa hiezaka mihitsy rehefa hiteny am'izay de bomba no apokako. Misy zavatra miseho ao amin'ny reto jiolaam-pangalatra reto am'izao fotoana izao an'izy rehetrarehetra ao a. Misy vola 53 milliards, 53 milliards nomeny nga Pierre Bleu, le migatra any Maurice zany. Iza no nomeny an'io vola io? Kialavolotsy de nga Panina i Beozatsy. Reo zany a no nomeny an'io vola io aninona? Anonganana nga Ravilatava. Averiko tsara, nanome vola any Kialavolotsy sy i Beozatsy i Pierre Bleu, le migatra ao Maurice, anonganana any Mika Vilatava. Bomba be zany a. Mety gaga nareo ahoana mo mahatonga zany, satria ny antony de zao: efa tsy mitovy ny fomba fijery zany a ao am'ireo jilamboto jilambafy mpitondra reo, efa samy mijanonjanona ny hoaviny am'izay hoe ahoana. Hitantsika tsara moa zao le hoe resaka hoe varamada. Ny Beozatsy moa zany de efa manomboka hoainina, satria ny Mika sy Railay kely a, le PM nareo io a, nanao fifanarahana tany amin'ny Amerikanina, fanomenany Amerikanina ny varamada. Zay mifototra tanteraka tamin'ny ady nataon'ny Beozatsy tamin'ny taloha, de mbola averiny hatramin'izao hoe raha mbola izy koa de tsy hanaiky an'izany, dikan'ireny tenireny a, de efa raikitra ny ady. Hitantsika moa am'izao fotoana izao be dia be ny anonga-panjakana. Ny zavatra misy de zao, reny a diversion daholo reny, fisamborana izy moa sy ty reo minisitra teo aloha sy ny karazan'ireo zay ataon'ny Kialavolotsy de zavatra mazava be hoe fisamborana anakonakonan-javatra fotsiny reny, fa tsy misy zavatra azo hiampangana an'ireny olona reny. Tsy misy hoe olona nalainao tamin'ny 28 avril ny telefoniny a, de ampiasainao tany le izy a, de après 5 jours 6 jours après anao a de milaza hoe nisy an'ireto WhatsApp reto nifaneraserana tamin'ny arajoelona. De raha vakinao nefa le WhatsApp tsy hitanao inona moa zany zao no tokony hampigadra am'ireny. Am'izao fotoana izao zany a, samborina le olona de zay vao amoronana dossier. Zany rehetrarehetra zany fikafika masiso daholo, tsy mahagaga zany olona jilambavy moa no minisitra ka inona tsy mahagaga ane zany e. Tsika zany tsy andeha hitaraina intsony hoe tsy mety, tsy rariny, tsy misy zavatra rariny zany ao Madagasikara. Efa fisainana faikam-body sy faikam-bavy fotsiny ao, tsisy fisanana fa de zay ny zavatra misy aloha am'izao fotoana izao. Izay anongana fa ohatran'ny zareo no ohatran'ny tonga lora zao a, satria ny anazy zany efa vonona ny 53 milliards anonganana ny Ngaravilatava. Ary hitantsika tsara ny fihetsiky ny Ramatoa mpitazona bara taloha ny vadiny Ramika moa mpitazona bara taloha tany Iosy izy io. De hitantsika tsara ny fihetsiny tamin'ny fifandraisan-tanany i Kiaravolotsy sy Mikael tamin'le fitsenana avy any Kenya. Hitantsika tsara ny endriny fa raha nanara-maso tsara nareo fa tena narikivy be izy, satria fatany zany. Hitodika kely tsika tamin'le hoe ditany Kenya raha taka fitombenana azo tany. Raha ny tena marina fa sika tsy voasa tsony Madagasikara, fa mbola ny sisika moa mba asao satria fahambaraka de mandefasana invitation ihany. De lingilingy nitondra hoe ampandrarah, izy ampandrarana lefa tany, rubrique mpangalatra ve nentinao tany, sy marina hoe nentina tany nga Ravalomanana, fa Ravalomanana zany olona efa mazava koa fa hoe pion fotsiny, efa ataon'ny olona pion fotsiny fa tsy asiany valeur e. Fa ny zavatra niseho tany, ny anton'le sommet mantsy de sommet faneraserana am'ireo mpandraraha ahafahana mahazo
fandrarana zany fanana fanerasera am'ireo olona vonampiasa vola amin'ny firenena rehetra de mba nantenaka ny Madagasikara. Ny fifandraisana aloha de hitantsika tsara iny sary iny, tsy misy mihitsy zany hoe sary ofisiel zany ka hoe mangaro-posy ny filoham-pirenena anankiray andray anao ao reny zany de fa mendriky manazava hoe tsisy raharainy Macron an'izay Ramika Vilatava any, tsisy raharainy, tsisy valeur ianao zany aminy, ary miporofono zany amin'ny alalana sary ohatrin'ireny ny ahafahana mampiteny azy. De ny zavatra niseho koa, tsy nisy varavarana nisokatra ho amin'ny Madagasikara mihitsy tany, tsy nisy, fa tena fa voafeny tenen'ny Macron daholo reo mpandraraha rehetrarehetra fa mikasika amin'ny Madagasikara de mihidy ny varavarana. Tsy nisy na fifanarahana ray vitan'ny Madagasikara tany, tsy nisy na fifanarahana entre mpandraraha, tsy nisy. Style fotsiny nataon'le brillant mpangala-badin'olona koa moa style fotsiny reny, fa tsisy ninazo tany nody maina na ny fomba fandraisana ara tena hoe mamenatra moa. Fa za manokana aloha faly ary rehefa alaim-baraka reo jilamboto reo mba zahazazy zay. De nisy moa le hoe nanentina tany Congo iny, tokony ho fantatsitsika fa reny firenena reny de membre ao anatin'ny Union Africaine, Congo zany, Congo Brazzaville sy ny rehetrarehetra reny. Reny olona reny matoa reny miantso anao, tsy hoe hiantso anao anafisafo anao akory, fa miantso anao, mametraka anao hoe arao ny fitsipiky ny Union Africaine sy ny SADC, amin'izay no afaka miverina sy miandrandra ny fankatoavana. Zany hoe takavody ny azo tany, fa tsy araky ny jereo na ny salon fandraisana raha tsy tany amin'ny salon officiel no nandraisany filoha congolais anazy tany amin'ny salon hafa mihitsy nandraisany azy. Efa mampiseho zany tsisy raharain'ny olona anao ka de reny moa rehefa zavatra ohatrin'ireny de nitsika ninandra moa zany ninondrakondrafana de le hoe nandeha nakany ivelany Mikael de zay fotsiny mody ambarana ny sain'ny gasy eo. Fa ny zava-misy tsisy ninona fa fahambaraka ny azo tany, taka fitombenana nandrivorivo de takitakonana amin'ny fitsenana makotikosika tena isan'izay mahay vandoa mihitsy nareo ka de zay. Misy moa le hoe ny zavatra iseho de zao re olona aloha ngambany tonga de tsoriko aminareo, tsy vitavita ho azy iny nandroana diplomate frantsay iny, tsy vitavita ho azy iny, fa hitantsika mivokany afaka kelikely. Fa za zany amin'izao fotoana zao de manao an'ity hetsiky ty fotsiny manao hoe tik tak boum, zay anjaranareo am'izay manakatra azy tsy mila fanazavana be zany fa de zay aloha. Izy samizy ifanonganao efa miketiketrika mihitsy zany zao be ozatsisika lavorontsiloza satria efa zay misy alliance contre nature zany, fa tambatambazana indray Pierre Bleu any manina mba andefa vola de io 53 milliards no entina anonganana nga Mikael Vilatava zany. Zay fa de mahireza daholy Madagasikara any malagasy.